avy aoka isika iobo an Jehova, aoka isika hanao fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka ankeo aminy amin'ny fiobiana isika, aoka hanao fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Avia aoka iondrika sy ankohaka isika, fa izy no Andriamanitsika ary olo ny fiandriny sy ondry tandremana isika. Engane ka hoenonareo anio ny feony manao hoe: aza manamafy ny fonareo ianareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro tao Masa fony tany anefitra. Iaraka ivavakantsika izao, manasanao any tokantranonao any, naiza misy anao manerana izao tontolo izao, mba iaraka anandratra vavaka fisaorana, vavaka fiderana, vavaka fisandratana. Iary vavaka aritsika. Ry Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahery, Andriamanitra feno fahendrena, mitsaoka, midera, mankalaza ny anaranao zahay, satria mbola nomenao tombonandro iainana anio izay rehetra any an-tokantrano any manerana izao tontolo izao mijery ity fandaharana ity. Misaotra satria maro no lavo, maro no lasa ndaosin'ny fahafatesana, maro koa no latsaka ao anatin'ny aretina. Tsy vitsy ireo izay mamofo noho ny fifandaozana eto an-tany, fa izahay kosa dia mbola nitahirizinao, izahay dia mbola nomenao aina sy fofinaina ary zavatra rehetra. Koa mankasitraka ray malalo, mankatelina, misaotra eram-po eran-tsaina fa lehibe ny fitiavanao. Ankehitriny raha iaraka igoka izao fandarana izao izahay, dia meteza amela ny elokay sy ny tsy fahamendreanay rehetra. Meteza iaraka aminay mandritra izany fandarana iray manontolo izany. Aoka tsy ny mpanotra fandarana no hita, fa ianao Jesosy Kristy, ilay mpiavo, ilay tianay nanolotra ny ainao teo amin'ny azo fijaliana. Meteza raha eo iaraka aminay mandritra izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manolotra ny teny fiarabana ho anao indray Kristy androany ity. Tonga soa eto amin'ity fandarana ity indray itsika androany. Andehitsika hiara hideran'Andriamanitra. Naiza toerana misy anao, andehitsika hisaotra an'Andriamanitra ary ninninona rivotra anseto amin'ny fiainanao nandritry ny herinandro iny, dia aleo hivalinany fa andehitsika hisaotra an'Andriamanitra no tombonandro izay omeny. Manonja malefaka manala ny manjo, mananga ny hirako izao, misioka mahalana mamelona ny fo, mihery ny fitiavana, mihery ny fitiavana, mambotra ny fomba ovao, misioka mahalana mamelona ny fo, mihery ny fitiavana.
tiavanao mamboatra ny fombavao misioka mahalana mamelona ny fo ny hery ny fitiavanao ny hery ny fitiavanao mamboatra ny fombavao misioka mahalana mamelona ny fo ny hery ny fitiavanao. Amin'izao fotoana izao dia mingavy antsika ny tenako mba hanondrika alohantsika ary andeha hiaraka andohalika hivavaka isika. Andriamanitro rainay tsara indrindra izay any an-danitra. Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, Andriamanitra mamindra fosiny antitra. Indreto izahay Tompo amin'izao fotoana izao manantona anao, mpanoty izahay ary tsy mendrika, nefa ianao dia nanaiky nanolotra ny ainao teo amin'ny azo fijaliana mba hanavotana anay. Tompo, indreto izahay miaraka mangataka aminao mba avelao ny elokay. Diovy izay Tompo, ary sasao madio mba homendrika ny aona aminao, mba homendrika ny aino ny teninao sy afaka hideranao. Ianao Tompo dia Andriamanitra mpiaino vavaka, miaino ny taraina anay Tompo. Amin'izao fotoana tsarotra lalovany izao tontolo izao dia tsy mitsahatra izay miantso vonjy aminao satria ho any amin'iza moa izay afa-tsy any aminao ihany. Koa mingavy anao izay Tompo mba hirotsaka aminay, handrotsaka ny fitahinao aminay tsara avy, ary engany ny fahasoavanao manana ambiampy no hiaraka aminay isanandro ny fiainanay. Tompo, eo ny tsy fahafeninay, eo ny fahalemenay rehetra. Izany Tompo no andohalehanay eto androany mba ho avotanao indray izay. Raha mpo izy mba tsy hanota intsony satria ohatra ny manombo anao indray fa ndro eo amin'ny azo fijaliana raha toka mbola manota ka ny herinao Tompo no engany hiaraka aminay mba azahoanay mitafy ilay fahamarinanao. Dia taio ty fanompoam-pivavahany ity mba eo ambany fijerinao sy fitantananao, ary taio ny mpandray anjara rehetra mba mifanaina masina mitarika azy. Dia ity sabata tontolo ity dia rahanay miaraka aminao amivozanay fifaliana sy fahasoavana ary mirampoavy aminao. Dia izay rehetra mety mahasoanay Tompo dia akinay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Oka ny olona rehetra samy hanao arak'izay ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na mifaneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra. Korinthiana 2:8-7. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra amintsika dia manasanao indray ry izahay mba hanatanteraka teo ny fanaontsika isa-tsabata toy izao ny fanolorana ny fanahitra sy ny ampafolona ao amin'ilay toerana izay efa mahazatra antsika no hanatenterantsika an'izany. Miana fotoana fohy isika no manana sy androtsahana zanan'Andriamanitra, ary aorian'izay dia hiaraka hivavaka eto isika. Daholo. Hivavaka Andriamanitra misaotra anao izahay fa
tamin'n'ity dia mbola afaka nanao ny fanatitra sy ny ampafolony apahana sombony tamin'ny fitahiana nomenao anay. Tompo, mangataka aminao izahay tahio izany mba havita be amin'ny fanitarana ny ambainday ny asa fitoriana nanananao. Dia tsy izany ihany fantenanay ihany koa dia indro atolotra eo fanatitra velona masina kasitrahana anao karaiso izany tompo. Izany indrindra no asandratray amin'ny anananao Jesosy. Amen. Bonjour à tous. Maintenant, c'est le moment de l'histoire pour les enfants. Jésus se sentait fatigué et avait besoin de repos. Alors la foule se dispersa. Mes amis, traversons le lac, allons de l'autre côté. Nous prendrons un peu de repos. Seigneur, réveille-toi! Nous allons couler! Nous laisseras-tu périr dans cette tempête? De quoi avez-vous peur, mes amis? La foi vous a-t-elle quitté? Tempête! Calme-toi! Quelle sorte d'homme est-il donc? Même le vent, la mer, la tempête lui obéissent. Anasanao handray ny baiboly ka hiara-mamaky izany ao amin'ny marika toko faha-efatra andininy faha-efapolo sy faha-raika amby efapolo. Marika toko faha-efatra andininy faha-efapolo sy faha-raika amby efapolo. Aroa izy taminy, nahoana no saritaotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity fandrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy? Manasantsika ary hiaino ny hafatra avy amin'Andriamanitra entiny mpanoratra. Ry havana, rahalahy sy anabavy malala, tokony ho tato am-piangonana tsika no ny aona androany. Saingy no ny zava-misy izay tsy azontsika nanoarana dia avy manatona anao tonga aty atokantranonao indray ny tenin'Andriamanitra androany. Manasanareo ary aho mba hakatoerana tsara, angamba koa haka ny baiboly sy ny firana. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, hoy ny boky ny Apokalipsy. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Ry havana, voay ny varavaranao androany. Voay ny varavaran'ny fonao mba hidiran'i Jesosy ilay fatianao. Voay ny varavaran'ny sofinao ary avelao ny tenin'Andriamanitra hanako ao anatinao. Voay ny varavaran'ny fanahinao ka avelao ny fanan'Andriamanitra amelombelona ny fo amam-panahinao. Indray hariva niondrana tao an-tsambokelin'ny Simona Petera Jesosy sy ny mpianany, ary lasa nanalavitra ny moron-dranon'ny Kapernaum rehefa avy nampianatra ireo vahoaka betsaka izay nanaraka azy izy. Nandimby ny tontolon'ny andro izay nafana be ny tsitsiodrivotra takariva ary
nandimby koa ny tabataban'ny vahoaka izay nanasatra ny tompo ny fandehanana mitokana miaraka amin'ireo mpianany. Andeha isika ho eny ampita hoy ny tenin'i Jesosy eo amin'ity toko faefatra amin'ny filazantsarany Marka. Andeha isika ho eny ampita isitaka mba hanana fotoana ilaminana, ialana sasatra sy ivavahana. Tony ny rivotra ary mitsoka manenjana sy mampibotsina ny lay, mampandroso ny sambo kely. Ankoatra ny kiakiakan'ireo voron-drano manao andiany mamonjy ny akaniny satria efa hariva ny andro, dia ny feon'ny rano mitopatopa malefaka midona eo amin'ny lohan'ny sambo kely no re. Nampandrotsorotsy an Jesosy izany ka naharesy tory azy. Tapitapoka foana teo nefa niova ny filazan'ny fitantaran'ny filazantsara izany fahatoniana sy fotoam-piadanana izany. Nisy rivotra mahery ny fofofo nampisamboaravoaran'ny rano, nisy onja nisy sesisesy ny dona teo amin'ny lohatsambo. Tsy ny fandrenesana teny ambony sambo kely satria vao maika ny fofofofo ny rivotra ary nidoboka be ny onja. Niezaka mafy nanao izay ho afany ny voy i Petera. Nandritra izany fotoana izany kosa ireo mpianatra namany izay atao anatin'ny sambo kely nailangilan'ny onja satria nahery ny rivotra, nanonja mafy ny rano ary tafiditra atao anaty sambo kely ka nahotsaka sy nampangatsiaka azy ireo. Araka ny kolotsaina jiosy, ny renirano sy ny ranomasina dia fonenan'ny ratsy ary ny rivo mahery tandindo ny herin'ny ratsy izay manohitra zanak'olombelona isan'andro. Sarotra araka izany ny miatrika sy manohitra azy ireo. Efa ho ray volana mahery zay talohan'ny natongavan'ity virus Covid-19 ity, izay nanerantsika mianakavy hihiboka ao atokantranontsika. Nisy eritreritra sendra ny sera natao an-tsaiko ho iaho hoe firifiry tamin'ireo izay manodidina mo no ny aina tao anatin'ny tahotra, tao anatin'ny ovitra ary voakikin'ny stress. Tsy stress noho ny fahasarotan'ny asa mandraharaha zany ry havana na noho ny fiainana mirotoroto. Tsy izany fa stress ao anaty. Stress lalina mifandraika amin'ny tahotra. Ohatra tahotra sao tsy mety ny zavatra izay atao, na koa tahotra sao tsy mahavita azy, tahotra ny amin'ny asany, tahotra ny aretina, tahotra noho ny tsy fahasalamana ho an'ireo ray aman-dreny, tahotra sao tsy mahomby amin'ny fianarany ny ankizy, azo hitarina ny lisitra. Ary amin'izao kosa manoloana ity aretina ity izay azoko sary ny eritreritra ny habe sy ny hamafin'ireo tahotra mahazo ny rehetra sy ny stress ateraka izany isan'andro. Ohatra ny tahotra ny coronavirus, tahotra sao tratran'io aretina io, tahotra sao tratran'io aretina io koa ny fianakaviako. Ary raha sanatriany zany misy izany ho sitrana ve izy ireo, ho voatsabo tsara ve, ataoko ahoana ny karakarana azy ireo raha sendra misy izany. Eo koa ny tahotra satria nikatona ny orinasa ho isan'ireo izay voaroaka ve aho, ho tafajoro ihany ve ny orinasako,
tsy lazaina intsony ny lafiny arabola ho voaloha ve ny fatrano ho voaloha ve ny trosa fanontaniana marobe izay mipetraka izany ary fanontaniana izay miteraka tahotra sy fahasahiran-tsaina eny tokoa raha lasy anabavy malala mitolona sy miady amin'ny ratsy rehetra tokoa isika isan'andro ary misedra ny rivo maherin'ny coronavirus izay mampisamboaravoara ny fiainantsika isan'andro dia maro ireo zava-manahirana izay mety mahakivy mitsy azy indraindray tahaka ireto mpianatra Jesosy dia miezaka mivoy sy manohitra miatrika ny tafidrivotra sy ny onjam-piainana araka izay azontsika atao isika ao anatin'izany onjam-piainana izany rehefa mafy loatra ny adintsika mafy mifakam-panahy eo koa ny loza sy ny fahoriana izay miatra misy fotoana izay tsy ahatserovantsika intsony an'Andriamanitra misy andro tsy fantatsika intsony hoe iza no isarangotana na Jesosy aza adinontsika miantso azy manjary mitady zavatra hafa mitady hery hafa hisarangotana isika indraindray izany ny antony mahatonga ny olona sasany makany amin'ny voyant na voyante jereo ny gazety misy pejy efo anankiroa misy ny lisitra ireo voyante na voyant azo atsoina azo ilana hevitra ao ny sasany makany amin'ny mpanandro na piskidy ao koa ireo izay aleo ny manao izay hanadinoana amin'ny alalan'ny fisotroana toka na fifohana zava-mahadomelona tao anatin'izany rivo mahery sy onjan-drano izay nampilangilana ny sambokely izany indrindra eo amin'ny 9:7 no niantsoantso namoan'i Jesosy ireo apôstôly ka nanao hoe mpampianatra ô tsy mampaninona anao va izao hahafatesana izao tsy niandry ela ny fidiran'i Jesosy atsehatra ry havana ary manome toky atsika koa izany amin'ity maraina ity raha mamaky an'io marika toko 4 io tsika manomboka ery amin'ny 9:30 manome toky atsika izany ry havana ny fahitana ny hetsika ny hery sy ny fahefan'i Jesosy eo anatrehan'ny herin'ny ratsy ary ny fo izy ho ny 9:30 eo amin'ny filazantsarany marika ny teny mafy sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara avy dia nitsahatra tokoa ny rivotra ka tony tsara ny andro amin'ny teny grika dia teny iray ihany no andikaniny hoe ny fo sy nitsangana tamin'ny maty rehefa nitsangana namaly ny antsoantson'ireo mpianany i Jesosy matetika tokoa moa tsy isika zanak'olombelona no tsy maintsy miatrika ny herin'ny ratsy sy ny fanahy maloto ary ndraindray koa maha-olombelona atsika miatrika finonom-poana amin'izany fotoana izany indrindra no mipetraka ny fanontanian'i Jesosy eo amin'ny 9:40 nahoana no sarotahotra ianareo tsy mbola manam-pinoana va ianareo izany teny mahery izany tsy manam-pinoana ianareo izany teny izany izay nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany izany dia mampahatsiaro tokoa ireo andro sy fotoana izay toa tsy alalantsika intsony ny atsimo sy ny avaratra eo anolohan'ny fisamboaravoaran'ny fiainantsika miantso atsika ny tompo amin'ity maraina ity ry havana miantso atsika izy mba hanadio ny finoantsika
tsy ny voyant na voyante, tsy ny mpanandro na ny piskidy, tsy ny finoanao am-poana akory no hampitony ny rivo maherin'ilay ratsy, fa ny finoantsika ny herin'i Jesosy Kristy ilay maty fa velona indray. Ny finoantsika an' Jesosy dia tsy midika akory fa hoe tsy misy intsony ny herin'ny ratsy. Na hatraiza ny finoantsika an' Jesosy ny herin'ny ratsy dia manodidina atsika, manjoy atsika isan'andro, indrindra raha mbola eto amin'ity tany ity isika. Aoka tsy eritreritra mihitsy isika fa tsy isy intsony ny fakapanahy, na koa hoe ho mora fotsiny ho antsika ny mandresy azy ireny. Raha mandinika tsara isika, arakaraka ny irosoantsika lalindalina kokoa eo amin'ny finoana, mitovy ao maika koa mafy kokoa sy mampirongatra ny fitsapana eo amin'ny fiainana. Izao nefa tsy tokony ahakivy sy ampatahotra antsika izany ryhava malala. Eo anatrehan'izany rehetra izany dia aoka isika ahatsiaro mandrakariva, fa tsy irery isika, tsy miady rery isika, tahaka ireo mpianatra izay tsy irery raha sendra ny tafio-drivotra satria tao anaty sambo kely niaraka tamin'izy ireo Jesosy. Tsy lavitra eo anelantsika mandrakariva Jesosy, ary mijoro, miteny, mampitony sy mampanaiky ny rivotra sy ny onjan'ny ranom-piainantsika. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy ianao aho ka hanome voninahitra ianao, ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Salamo 110. Ao amin'ny filazantsarany Matio 4, mbola natahotra indray ny mpianatra fa toa nahita matotoa nandehandeha teny ambony ranomasina. Izao nefa nanome toky azy ireo avy hatrany Jesosy eo amin'ny 7:20. Matoky fa izaho ihany, aza matahotra. Izany tenin' Jesosy izany koa mivantana amintsika mianakavy amin'ity maraina ity. Ary isaorantsika izy manomentsika ny andro sy ny fotoana toy izao izay azontsika manovo hery vaovao indray mba hoentintsika mandresy ireo tebiteby sy tahotra raha vao miala eto isika. Hamakivaky ny ranomasina sy ny onja, hisedra tafio-drivotra indray isika mandritra herinandro vaovao izay misokatra eo anoloantsika ity. Ao anatin'ny sambo kely, ailangilany ka mila horendrika isika indraindray, tsarovy fa tsy irery isika, tsy miady irery isika. Raha sendra misamboara voara ny fiainantsika, rehefa tojo ny sarotra isika ka matahotra, sahiran-tsaina sy mitebiteby, sain-tsaina, hevero sy tadidio ny fanandramana no lalovan'ireo mpianatra Jesosy izay norenesitsika teto androany. Io ilay ranomasina manonja, ity ilay tafio-drivotra. Misaotra anao Tompo, fa na dia eo azy izany rehetra izany, eto anilako mandrakariva ianao, miteny mafy, mampitony ny rivo mahery sy ny fisamboaravoaran'ny onjam-piainako. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izahay noho ny sakafom-panahy izay nomenao anay tamin'ny alalan'ny teninao tamin'ity maraina ity. Eo tokoa ny rivo mahery izay mifofofo sy ny fisamboaravoaran'ny fiainanay. Tompo, aza vela anjaka ao atao anatinay ny tebiteby sy ny tahotra. Ampatokiana sy ampinoana ary no iarahanay manonona ilay vavaka izay nampianarinao ny mpianatra fahizay manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra.
meo anay anio izay hanina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloko taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fankam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aza matahotra ianao fa mombanao izy ary aza mierikerika foana fa izy no Andriamanitra ao. Mampahery anao izy sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinana izy. Aza matahotra aza ombombanao toky tsara loatra misy aina vao na manjombonazany aleako zaho de ilaza Jesu eo anilako tsireria uti tireri Jesu pamunzi piaru no miaraka mikyo tsireria uti tireri Jesu pamunzi piaru timisaraka mikyo rani masoandro se mandrahona Jesu ainandro tsimbatakona Titaru nikintana Jesu miaramita si manuru lalana Tireria uti tireri Jesu pamunzi piaru no miaraka mikyo tireria uti tireri Jesu pamunzi piaru timisaraka mikyo raiso ny tsodrano aza matahotra mino fotsiny ihany hitoetra ampotsika tsiraray avy any fiadanan'Andriamanitra hombatsika ny herin'ny fanahy masina hampiray atsika rehetra ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompontsika mandehana amin'ny fiadanana. Amen.